avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Mampamitra-pantaninany maro ny fomba fiasa eto amintsika manoloana ireo tranga-piarahamonina samihafa ka ilazana fa misokatra ny fanadiadiana. Io fanadiadiana io izay tsy misy toy intsony ny ankamaroany. Mpitondra ny fototry ny olana ka mampahantra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho ny filohan'ny mpanohitra eny anivon'ny anteny miram-pirenena androany. Tafiakatra 20 ireo olona namony ainy no ny fiakarany Tiarano vokatr'ilay rotsakorana nanomboka ny 4 febroary lasa teo araka ny antotanisa voarainy maraina teo. Tsy nomeny mpiandro pompy rano nanomboka ny maraina teo ireo mponina tetsy andota-penaka fahatelo no ny fahaverezan'ilay ilany varavaran'ilay pompy rano fitarainan'ireo mponina tranga izay nampisavorivory ireo mponina teny an-toerana. Telo taona katroka androany ny fanafihana voalohany nataon'ny Rosia ny Ukraine ho fanamarian'izay tompona ndraiky mpanjakana ambony maro no nanamafy ny fahavononany hanohana ny Ukraine nandritra ny fionana ny tanterahana tao Kiev ny antsipirian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tombo-kilasy tombovavy manasana ihany koa anaraka ny antsipirian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity mampametra-panotaninany maro ny fomba fiasa eto amintsika manoloana ireo tranga-piarahamonina samihafa amin'izao fotoana izao ka ilazana fa misokatra ny fanadiadiana io fanadiadiana io izay tsy misy toy intsony ny ankamarony ary toa lasa very anjavany aorian'izay ka eto Andriatsilavo. Maro ny fanehoan-kevitra voaray na tany anaty tambazotra serasera na teny anivon'ny fiarahamonina manoloana ny fandriampahalemana mahazovahana eto amintsika indrindra taorian'ny fahitana fa nisy namony ny ben'ny tanàna atao amin'ny komunina Mangataboangy distrikta ny Ambatofinandrahana. Maro amin'izy ireny no mampiaya ary misy aza milaza fa mety hisy fifandraisany amin'ny resaka tany sy arenan-kibony tany eto amintsika. Ao ihany koa ireo milaza fa maro ny olona mahafantatra izay tena zava-misy marina saingy tsy samy joro, tsy samy teny, no ny tahotra, ny tsindry samihafa, ny fanaovana valifaty sy ny sisa. Ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny aza fantatry ny mpivarotra sy ny mponina manodidina ireo mpanao sity mahery sy mpangary paosy sy etsero saingy tsy samy teny izy ireo noho izay tahotra ny valifaty izay. Fantatry ny mpamily na mpamily mpanampy ireo mpangary paosy any anaty taxi be saingy tsy miteny ny mpandeha izy ireo ka mahatonga ny sasany iahia sy ilaza fa misy amin'izy ireny miara-miasa amin'ny mpangalatra. Fantatry ny mponina sasany any amin'ny tontolo ambanivohitra ireo malaso pakankeriny sy ny sisa. Misy mahafantatra ihany koa ny mpaniraka sy mpanome karama azy ireny saingy mangina noho ny antony samihafa voatanisa teo aloha. Ary ny mahagaga amin'ny tranga tsy fandriampahalemana tahaka ireny dia ny hoe misy hatrany ireo atao sorona. Atao sorona satria mijanona amin'ny fahazoana olona 2 na 3 namita ny iraka ilay fanadiadiana natao ka tsy misy toy ny intsony. Firy moa izay raharaha goavana teto amintsika ny andrasana vokatra izay ka efa tody hatrany amin'ny farany ve? Dia tsy ho fantatra ve ohatra ny tena tomponantoka tamin'ireny volamena nivadika vita ao anaty kofra ny ministera ireny? Dia tsy ho fantatra ve izay tena tomponantoka tamin'ireny raharaha vary simba atao mahajanga ireny? Dia tsy ho fantatra ve izay tena nanodikodim-bola tamin'ireny fiatrehana ny Covid-19 ireny? Tranga mamenatra eo mason'izao tontolo izao izany. Mamenatra satria milaza ombieny fa manana ireo rafitra isan-karazany iadina amin'ny kolikoly, iadina amin'ny tsy maty manota, iadina amin'ny fanondranana antsokosoko saingy tsy misy vokatra goava na mivaingana manoloana izany. Mamenatra ny filazan'ny OMS fa tsy mahavita manao tatitra mazava sy maharesy lahatra amin'ny fomba nandaniana ny vola iadina amin'ny tazomoka eto Madagasikara ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny ady amin'ny tazomoka izay fanandaniana hatrany amin'ny $700 saingy tsy voafehy ary ny tomboisa ny trangana tazomoka nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao fotoana. Mamenatra eo mason'izao tontolo izao ny filazana
fa kianja manara-penitra kanefa dibo-drano nivadika dobo filomanosana raha tsy ilaza fa tsy ny ao Ambatondrazaka. Mahamenatra zany hoe tetikasa autoroute no ny rosolona ka tanimbary dibo-drano fa apotehan'ny fiarin'ny tantsaha manalina ny vokatra azo. Ny tsy fandriam-pahalemana tsy resahana intsony satria mailaka ery ny mpitandro filaminana mitifitra bomba mandatsa-dranomaso kanefa ny asan-dahalo mirongatra hatrany. Dia hoentina izy ty firenena ity raha ny tranga tahaka izany no mitoy. Inona no iseho? Inona no anjohy ireo vahoaka madinika raha mitoy izao famotehana ny firenena izao? Dobo filomanosana lasa kianja manara-penitra lasa dobo filomanosana sariteny nety matoan-datsoratra nilazana ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao makasika izay. Fampitondra no afototry ny olana ka mampahanitra ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Raha ny faneho-kevitry ny filohan'ny mpanohitra teny anivony anteny mera-pirenena Randriana Solonekiteny Androany napotika na simba na very asina ho izy izay rehetra kitihany Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Noho ny fanapa-kevitra no raisin'ny firenena matanjaka toa any États-Unis, maro ireo fanampiana avy any ivelany no tapaka na ny ato. Araka izany, mila mpitondra tena mahay sy tia tanindrazana ny firenena rehetra. Tsy ambakan'izany ny eto Madagasikara, izay firenena tsy misy ady, kanefa isan'ireo firenena mahantra indrindra aty Afrika. Antony voalohany mampahantra antsika, hoy ny filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena, i Andry Rajoelina, na potika, na simba, na very asina izay nolalovan'ny ity-antanany raha ny faneho-kevitra nataony. Raha tsy teny fotsiny kitihany kianjany Mahamasina amin'izao fotoana izao tsy afaka andraisana lalao international. Ny kitihany indray koa ny resaka lavanila, potika tanteraka ny lavanila. Ny kitihany ACC very asina ny ACC amin'izao fotoana izao. Ny kitihany CENI very asina CENI amin'izao fotoana izao. Ny kitihany fitsarana very asina ny fitsarana malagasy amin'izao fotoana izao. Ny kitihany era Madagasikara zay fefa na reniny président Ery Rajoelina very asina indray koa potika ny era Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny kitihany fer potika tanteraka lalana rehetra mbola tsisy filoham-pirenena namotika lalana mihoatra any Ingay Andry Rajoelina. Ny kitihany rova tonga dia mivadika rova enany izao fa tsy lasa vakoka malagasy trony fa tsy haiko trony ny hafarany eo. Ny kitihany jirama fefa ny 50 millions de dollars nipetraka tao alohan'ny idirany Ingay Andry Nirina Rajoelina ary fa nanomboka namatsy vola io société mpanjakana io ho atsika potika tanteraka ny jirama amin'izao fotoana izao. Vokatra izay potika daholo koa ny asa zay rehetra zay miankina amin'ny jirama. Filoham-pirenena tahaka ny ahoana no ilaintsika? Manoloan'izany, nanolotra sosikevitra ihany koa ity solombavambahoaka ity. Dia zavatra anankiray no ampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Ataotsika président honorifique fotsiny Ingay Andry Nirina Rajoelina. Dia tsy manao ninina izy, tsisy zavatra ataony, fa zavatra ataony fotsiny mandray filoham-pirenena na mandeha mivory any amin'ny SADC na dia mandeha mivory any amin'ny Union Africaine na mandeha mivory any amin'ny Nations Unies dia tsy manapa-kevitra izy fa miteny aminareo ity zato izy teny Radémasinao sy mafotsy no omena anareo mandroso Madagasikara, tsy manapa-kevitra izy omena ny fahefana daholo hatrany amin'ny commune, hatrany amin'ny région, hatrany amin'ny faritany, omena fahefana arahana fotsiny io lalam-pandorenana io ho hitatsika fa mandroso Madagasikara. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny fanovana, ialana amin'izao fanitrana iaina ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao. Mila mpitondra tena tia tanindrazana i Madagasikara. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ality dia tsy iza fandriamatora Côte d'Ivoire filoha nasionaly ny antoko hery vaovao ny Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ality. Mazava ho azy fa resaka politika sy fiainam-pirenena no resahantsika vetivety amin'ity ality. Isan'ny songadina ny fanakatonana sy ny fanagiazany teo anivony Bianco ny QG anareo moa zany faraparany herinandro teo. Misy antsoja ihany ve izy iny andriamato filoham-panonona ny antoko HVM. Miarabanao iva dia miarabany Côte d'Ivoire miarabany miaino atsika. Herinandro zay no latsaka kely no nidina ny
atoko hoe ny toeram-piasany antoko HVM zay moa tsy nalala mihitsy fa ny pitsony zay no nanontany ambengo efa misy inona de hoe tsisy idirinareo HVM io a fa resaka n'olona zay mety ho tompony io a ka manana dossier manahirana aty aminay zay tsy mitra amin'iny tsy mitra amin'iny zay na de manam-polazaina ihany koa ary a fa nenay zany de mahakaka fotsiny hoe toeram-piasana ohatranareo zao ohatra toeram-piasanareo tamikolo toeram-piasana ay io tsy anay ohatrany io nefa na de mifanananay manokana ary a de nidina gardienne fahataranay hoe midy président raha honao nidinra olonao zany mahatonga n'ilay eritreritra mively arak'le fantainao teo hoe misy atsonjay ve le izy tia nanam-penambava ve misy alako bika sy tiako tarefa ahoana moa tsy atonga anao eritreritra n'zany amin'le fomba fietsika amin'ny fanatanterahana fa zay tsy manao entrave la justice mihitsy a fa nenay zany de fa maninona azonao hoe natao contradictoire teo hoe avy anao a eto anatrehanay voay zay etanao na hosavaina mibraonao le izy koa herinandro vitsy andro vitsy taorina ny rentrée politique anareo coïncidence ihany ve sa manahoana raha ny fahitana an'izay zany indrindra no mahatonga ny fantaina betsaka fantaina ohatra inareo koa nisy an'ireny resaka momba ny Union africaine reny zay na voateniteny bebe kokoa anga Erajor mampianina samy nanana ny eritreriny nanana ny interprétation zay noetiny a nanana koa zahay ary nay fa ela ny teneninay anio a misy any rentrée politique ataoko hoe zay fanaona antoko dia manao an'izay asanay ara-politique zay raisinay mety misy hoe anjozay mihitsy la izy satria zay lazaiko zay mifanojo betabe zavatra mifanojo a teo retenin'ny préféreny hoe tsy mahazo mivoronareo na ny antranonareo ary nareo de tokony antso nga préfet tokony ho zao zany rehetrarehetra zany ve no mifanojo de misy ihany koa moa zany le lazainy amin'ny fomba ofisialy hoe misy tompony io ahina fa na tamin'ny taona 10 ka hatramin'ny 9 sy 10 a nanao l'izy 8 taona n'izy nitao hoe naninona tamin'ny fotoana iny de marina mifantaninao ampemitra anareo ve zay inona ny isan'ny dingana efa niraisina ho any androany zay aloha zany ny ataoko hoe ny vonjitaitra de ny anaovana ny procédure normale hoe mba mahana mibiraonay angalanay ny etanay satria ny etany HVM rehetrarehetra sy ny etanay manokana ohatra anazy zao de misy etako manokana ao satria mibiraoko tsy mana-birao fa tsy io a zany ve mba hitretin'le olona tsy miasa zany azo sa mahafinaritra zany sa zay ny criminel zay sa inona ka zay zany ny ataonay am'izao fotoana zao de mba mieno ihany koa zany zay hoe ahoana ny fandehan'izy ity a so de misy alako bika tsy tiako tare fotsiny eto amin'ity fireneny ity a fa so de fanenjehana hoe ampanginanay ve vao maika mampiteny zay sotra mikolo TV nanontany an'izany tsy zany akory ny ampangina satria zao hoe firenentsika dia angina zany Andriamatoa Rivotra Kodivao ary ohatrany tseno ny mpanohatra eo anoloana ny ity zava-misy mahazo ny antoko HVM misy ampikambana tao anatiny vovonana firaisakiny anareo tamin'izany fotoana amin'izao fotoana zao moa zany mbola ao anatiny manahoana fipetrak'izay fanontaniana zay izay HVM de nametraka foana raha vao misy zavatra manotoana ny fahalalahana maneho hevitra ny fandehanan'ny olona mivezivezy zany hoe zoma olombelona zo fanaovana politika mampapanohatra anao na panohana fanjakana ianao na panohatra ianao a de miteny foana zahay satria anisany antony lehibe mampitsangana ny hevitra ara-politika zany fa ny mbazimanana tsy miteny ny miaraka aminay aloha izy no anina fa zay aloha de mba mijery any tokoa marina ny fanontaninao ianao mba nytany io zao vao tena ozy ohatrany tena marina zany a ohatrany kamboty reny zay fa ataoko hoe asa mety matahotra koa ny olona fa nahoana lay firenena sy lay vahoaka malagasy raha mitoy io fomba fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao io lay rapitso zany mety anahoana raha ny fahitanao azy atosiny lavitra be ny azy ny ataoko hoe ny fahasahina atosiny lavitra be a de idona ihany ny farany satria misy zavatra tena ataoko hoe zavatra fototra amin'ny mampa république démocratique atsika zany a zay ela be vao mba nazahoana azy zany fahafahany zany mety teny olona keo anao afaka miteny zay mantsy ny sarotra eto Madagasikara zay ny mahasahirana ny olona mijery hoe efa misy tribunal mitsara fifidianana ane ao hoe nareo ne mahazo mandeha mitory fa rehefa mitory ianao de makaiza de inona ny valina izy de zay ny lazaiko mizahatra fototra mihitsy a no saroman'le fitonam-panjakana ka io ohatra ny zavatra rehetra rehefa mangotragotraka ao ny zavatra ataonao a mieritreritra ianao inona ary moa mainona raha mandresy lahatra fotsiny fitondram-panjakany anazy ny tanjaka arabola ara-pahefana ny toerany ny rehetrarehetra ny
ataoko hoe ny ratsamangaiky rehetrarehetra enina dia ny institution ary zao a dia potika tanteraka ny institution anarany fotsiny sisa raha mahita zany inona ndray mbola manaorany zareo sary zay le hoe tena hoe fongarina hatramin'ny farany alatsiny efa hitsikely le fitenenana hoe dia fongaritsika hatramin'ny farany reo a fongorotsika ozy izy ny sasany asa diso ny teny malagasy fa izay ve zany ny tanjona amin'ilay izy a marary ihany ny sofinao maheno an'le hoe reo mpanohitra reo mihitsy mahatonga an'izao efa entono zay nareo ny teo tsy isako zany le transition a dia inona ny valiny eto mandaingy ary ve zavatra lazain'ny olona raha menimenina ny olona mizavatra samihafa zay asa fanjakana tsy asa mpanohitra akory ny anay dia miteniny tsy mety satria zay tsy mitondra fanjakana zay ihany fa raha mety io raha maresy lahatra ny olonareo hoe jereo fa metsara ane ny fiaina malagasy jereo fa metsara ane ny fandriam-palema jereo fa tsy potika ane ny lalana jereo fa metsara ny olona bebetsaka ny olona mahazo ny jiro sy rano sy ny sisa inona mono lazainay amin'izany raha zay manokana tsy miteniny inona tsony andriamatofiloha-mpanorona ny antoko SVM nyresaka an'izay ataoko hoe lara-pamena eto Madagasikara zay any ianao resaka fahasalamam-bahoaka voatselakory ny tatitra nataony teo anivony OMS miresaka amin'ny resaka lutte contre na palumo zany eto Madagasikara hoe tsy misy résultat positif ao anatin'izay manahoana ny fahitanao tena loza koa izy le président Ravalomanana zay satria raha be zany a laza ny OMS ary ty zany tsy fironizaniza mety tsy nanaitra ny mpanara-baovao fa ny raha tsy diso ny RFI namoakasy eto amintsika fa za dia nahita n'ilay fanambaran'ny OMS mihitsy a dia tena anisan'ny taitra ary ozy aho hoe rariny loatra zay raha manohatra ny teny an'izao mety ho tesitranay fitondram-panjakana fa marina zany satria ny tombo be ny volany menantsika anatin'ny projet lutte contre le paludisme dia amin'ny tazomoka nefa eto amintsika ny voamaika ny tombo be indrindra eran'izao tontolo zao champion tsika sarotro be miten'le champion fa eto amintsika mibetsaka indrindra ny marary von'ny paludisme ary ny maty von'ny paludisme inona zany maninona ny tsy miteny an'izany ny ministra mba raha mahita hoe inona fa maninona lany amin'inona ka le vola ny tombo ohatrany hoe napina 16 millions de dollars ny projet 35 millions de dollars lasa 48 zany tena ataoko hoe tondro refo lehibe mihitsy hoe ahoana ary fomba fitantanan'le fitondram-panjakana tena makany amin'ny zavatra tena ilaina ve ny vola toy ireny aizany tsy menimenina ny mpanome vola arariny loatra izy raha manontany tena hoe fa inona nataon'le mpitondra za ve dia olazaina androany raha manontany za ve tsika rahalahy mianaka androany dia hoe tsy tian'le fitondram-panjakana tsika tsy tiantsika amin'ny président république fa ny zava-misy ny lazainy hoe mba tsy rariny kosa zany jereo ny fahoriany olona momba zany palio zany any amin'ny faritra atsimo atsinanana any amin'iny faritry Sofia Betsiboka sy makany amin'ny melaka sy ny sisiny ny any atsimo zany hoe ny amin'ny sisisiny rehetrarehetra any dia io ny antony voalohany mahatonga ny fahafatesana ary mahatonga ny olona tsy miasa nefa fanafody tsy misy zay ny zava-misy nefa manahoana ny fahitanao an'ilay fanapa-kevitra ilay fitondram-panjakana ndefa miaramila mpitsabo any RDC isan'ny fanapa-kevitra zay isany mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao ihany koa hatramin'ny androany tena manahirana za zao resahantsika fa apitsika fotsiny za dia mianga foana averiko ty andanany ny filohan'ny république miaraka amin'ny ministre ndanareo mamakao be filatanana sy Gérard rehefa tsy tonga nareo ny any Madirivalo lavitra mantsy za Madirivalo zany mipita amin'ny Betsiboka zany sarotra be mandeha lakany izy zao fa varatra io fa ndana mba makasy amin'ny Gérard sy ny manodidina eo nareo fa dia eo tsika ny mahita an'izany hoe mahantra ny firenentsika nijaly ny vao eto amintsika amin'izany resaka fitsabony zany soa tsika fa manana an'ireo mpitsabo tena manam-panahy manam-pahendrena mahay ny aina n'izany mihitsy tamin'ny fiainako tandritra ny volana vitsivitsy zay satria nanana marary tany fa misaotra ny tena pabe maso misaotra n'ireo olon'ireo fa mahampalahelo anao na oxymetre ary tsy ananana anatin'le service tsy manana ninina fa ordonnance ny ataon'ny professeur dia miazakazaka makany amin'ny pharmacie ianao dia inona zany ka zay mahatonga an'le olona amampitondra fanjakana mety azo eritreretina zany hoe andao mba hanampy ny olona any ivelanytsika fomba mampanao ihany zany satriatsika koa tsina teo mitaditady an'le toeran'ny Union africaine dia mety niezakazaka kely hoe ity misy irika kely anakiraika andao tsika mba mety ozy fa menimenina ny olona mahafantatra hoe ny eto aminao ary tsy hitanao zay anaovanao azy dia za zao ny aina mivezivezy tao amin'ny hôpitaly io dia ny olona miresaka
ahoana ndray présidenty mandefa any velany ty nefa ny ato ary tsisy ninina zay ny réaction ny olona satria tsisy mandeha amin'olona lay andriamatofoloa raha mijery raha mieno ny fanio-kevitra ao a tena hoe miemitra amin'ny lafiny maro ilay firenena ho an'ny androany nefa ny filoham-pirenena io a voaositra ho zany ho leader politique africain de l'année ho an'ny taona 2024 manahoana ny fahitanareo an'izay tsy oatra misy zavatra fanohitra ihany ve dia arabaina aloha izy zany champion ndray izy dia arabaina fa mahafolohan'ny firenena malagasy azy dia manontany tena ny tena hoe inona moa zany ny marodrify amin'izany amin'ny lafiny inona hoe ny fanalana antsika anatin'ny fahantrana ve totra ny tombo ny fahantrahantsika raha ohatra mantsy hoe nahantra be tsika ka niezaka izy na kely ary vita fa tsika ny memanitra taremarika rehetrarehetra milaza an'izany hoe miembotra daholo tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra afa-tsy hoe masotsivana hoetin'le olona hoe mijery an'izay reo haingitraingitra tsika ny fitonam-panjakana zao mahay mivarotra raha zay dia hainy mihitsy ka raha tsy mandady tsy mijery ny fotony le olona fa mijery fotsiny hoe misy projet ngeza be ao Madagasikara misy zany téléphérique zany ono ao Madagasikara ao misy an'izao avenue zao ono atsangana ao misy an'izany Miami zany ono ao Madagasikara ny malagasy mivarotra an'izany ka raha mionona fotsiny eo sy fantatrany moa reny organisme reny fa zany tsy te hiditra amin'izay fa ny anahy ny zava-misy fotsiny hoe raha vao zay ny makety napetraka anangana usine lehibe atsika ny Majunga ciment sy ny sisa dia raha zay zany ny dossier hoentina makany dia champion tsika fa raha vao maheno an'izay le malagasy zay zao ny tianao sikirina amiko dia taitry ny olona hoe hatray fa inona moa zany ny masotsivana ahatongavana amin'izany any fedina amin'ny tsy fanjari-tsakafo ve to lasa champion tsika fedina amin'ny fitatanam-bolam-panjakana mazava ve ivon'ny resahana teo ny fampianarana ve ny fahasalamana ve reo fotodrafitrasa lehibe fototra ahafana mamokatra tao anatiny ve avohery zany indicateur zany zay ve zany noentina tany fa raha ohatra hoe lay projet ataonay zao zay no lehibe to Afrika zay no namorona fanafody senany covid ka raha mino an'izany mo mivarotra an'izany tsika dia vidin'ny olona zany dia champion tsika ankasitrahany ianao Andriamatoa Rivo Rakodivao filo national fa tsy filoham-panonona ialakotsiny mahakasika izay atao anatin'izay fanampanazavana bebe kokoa mahakasika ny raharaha politika sy ny fiainam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao lafombavao hafa vetivety mialoha ny idirantsika ao anatin'ny doka fohy mivoaka ny fonjany ariva teo i Malama i Mairilanto manandafy raha ny vaovao navoaka ny Doris Vady ny ariva teo i Malama izay tsy ahivana fa tojo fahasalamana tany am-ponjaka nanaraka fitsaboana teny amin'ny HGRA efambolana maro zay dia izay ihany koa no entsika misendy vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao mamerina ny arabatra ny tomboky lasy tombovavy tafiakatra roa amby roapolo ireo olona namony ainy no ny fiakarany rano vokatra ilay rotsakorana tsy niato nanomboka ny 4 febroary lasa teo araka ny antotanisa voarainy maraina teo faritra miisa 7 sy distrika miisa 5 ka anatin'izany ny eto Analamanga no voakasika izay fiakarany rano izay ka eto Andriatsilavo raha ny tatitra ofisialy voaray ny maraina teo tamin'ny 7 sasany
misy 12 ireo namony ainy noho ny fiakaran'ny rano vokatra ilay rotsakorana tsy ny ato nanomboka ny 4 ny volana febroary lasa teo hatramin'ny androany. Tafiakatra 477 alina ny olona traboina avy amina tokatrano misy 120 sy 205 ao Moronmani, Analamanga, Menabe sy Vatovavy. Ny eto Analamanga ny tena betsaka izay ahitana olona misy 327 sy 7 alina traboina. Manaraka azy eo Menabe izay ahitana olona 410 sy 2 mitotaly 170 sy 903 ireo trano dibo-drano. Misy 7 ny ahitana fasimbana ary mitotaly 5 ny trano rava-tanteraka. Raha ny fampahafantarana ny men'ny foibe famantarana ny mety toetry ny andro ny maraina teo ihany koa. Misy faritrany ratsy roa mivoatra miadana manodidina ny Madagasikara. Ny ray amin'ireo mitoetra ao atsinanan'ny morontsiraka afovoany atsinanan'ny nosy ary ny faharoa kosa ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Ity farany izay manambana ny tapany atsimondrefan'ny nosy any amin'ny farany herinandro. Mbola azo vahana araka izany ny oram-baratra amin'ny ankapobeny, indrindra ny ilany andrefana sy ny tapany atsimony nosy. Tombanana iverina ho maina ny andro any amin'ny tapany avaratry ny nosy atao anaty ny 3 andro avy. Mety hitatra aty amin'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsinanana izany manomboka ny alakamisy ho avy izao. Lafomba vao hafa vetivety azo atao tsara ny mampandroso a Madagasikara amin'ny alalan'ny sihatry ny fambolena sy ny fiompiana. Raha misy ny drafitra mazava ho ny ONG koreana iray paika dia efa nampiarina ary nahazoan'izy ireo vokatra tsara ny fampandraisana andraikitra sy fatokisandreo vahoakeny fotony amin'ny alalan'ny tohana mamaly ny filana araka ny tatitra nataon'izy ireo teny Amboda tamin'ity andro anty. Honina saina. Fombolana malaza ary niverimberina tato ato teto amintsika ny fahavitantena sy fahaleovantena ara-tsakafo. Tsara ny tanjona fa hatramin'ny androany aloha raha ny toejava misy ankapobeny eto amin'ny firenena sy ny politika mpanjakana momba izay fambolena sy ny fiompiana izay mbola sarotra ary hoe lavoatra izany. Ho an'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana avy any Korea KFHI izay miara-miasa amin'ny Agence Coréenne de Coopération Internationale misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Manana ny herijika rehetra izorana mankany amin'ny fandrosoan'i Madagasikara raha mahay manararoatra ireo arena na ara-tany io na ara-olombelona. In my opinion about élevage in Madagascar, zany hoe fahitanan'le contexte ny fiompiana sy ny fambolena eto Madagasikara dia hitany fa manana compétence sy fahafana manao an'izany eto Madagasikara. Ya azo atao tsara ny mampandroso Madagasikara amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana satria eto dia ny mponina malagasy dia afaka mavita an'izay zavatra izay amin'ny alalan'ny satria betsaka koa ny sakafo manao le izy dia tena azo atao tsara ny mivoatra Madagasikara amin'izay sehatra roa izay. So I think it can possible. Isan'ny asa tanterahanyity fikambanana tsy miankina avy any Korea ity niaraka tamin'ny Fondation Terra ny fanohanana ireo fianakaviana sahirana sy marefo ara-pivelomana. Ny akopana todilava no nisy arana na ampiofanana ireo fianakaviana tamin'izany. Dedikasio dia mivohitra ny fahaleovantena ara-pidiram-bola moa zany nampianarinay niopy akoho manatodilava tamin'ny voalohany nampiofana nanamboatra tranona akoho manara-penitra dia nomena akoho 10 avy isaky ny fianakaviana dia ao anatin'izay fotoana izay nampianarina zareo zany miopy an'ilay akoho manatodilava mandra-pafoy an'ilay atody mandra-pahisa an'ilay atody moa zany dia ao anatin'izay ny zavatra tena tiana ivoizina ao anatin'ilay izy hoe mahaleo tena zareo amin'ny alalan'ny fiompiana akoho manatodilava. Raha le tanjona zany dia ireo fianakaviandreo sahirana azo tena lazaintsika hoe sahirana ara-pivelomana ny tanjon'le tetikasa ny ampatsy sahirana anazy tsony zany hoe hitady manomboka izao izy zany dia hieritreritra hoe aika zara miopy akoho manatodilava dia miala ao anatin'izay fahasahirana an'izay dia izay le tanjona. Ankoatra ny fiompiana isan'isy aran'izy ireo ihany koa ny fambolena ahatonga ireo tantsasy fianakaviana sahirana aleo tena ara-bola afaka hiatrika ireo filana andavanandro toy ny sakafo fampianarana ny ankizy ho afaka ihany ankonany ara-pahasalamana sy anana ambambava. Fatonitosandroany teny amin'ny episkopa Antanimena ny fifanaovany sy ny mpiara-miasa teo amin'ny orinasa Base Toliara sy ny voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana ny Justice Pe. Tanjona ho ny rotonta ny katsahana ny tombontsoa ho an'ny daholobe isy ny fampandroana marina ao anatin'izay tetika asa izay. Honina saina.
tanteraka tamin'nyity androany ity ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny orinasa bastoliary sy ny vaomerany aveka momba ny rariny sy ny fiadanana na ny justice ep maro lafy ny tanjony izao fiara-miasa izao. Tadiaviny basy zany ny hoe tena mahatsapa ireo mpiara-mombonantoka rehetra na ny vahoaka manodidina ny fitrandrahana ny arenakibonytany na ny fanjakana na ny izy tenany ihany koa mahatsapa fa samy mahazo tombotsoa. Mila fatarina hoe iza marina ireo olona tokony ana tombotsoa, tokony ho tongany amin'ireo olona reo ireo tombotsoa izay fampiresana tena na ho misehatra ny commune zany na fokotany na ny amin'ny sehatra nasionaly na regionaly. Eo no ny fanojo ny fomba fijery miaraka tamin'ny fampianarana apetraky ny eglizy dia hoe doctrine sociale de l'église dia hitako mifanaraka amin'ny fomba fijerina ihany koa le izy dia zay a no ataoko hoe andao ary hiara-miasa. Le fiara-miasa eto dia raha ity voasoratra amin'ity dia mikasika ny fananatany sy amin'ny lafiny rehetra hafa ihany koa. Ho an'ny justice ep nisy ny fampandrosoana ho an'ny daholobe no isan'ny zava-dehibe imasony izy ireo. Manan-karena isika ary averiberina izany ka ny arena nefa arena izy raha mamokatra, raha sy mamokatra izy a nofinofy zay. Na ny eglizy kosa nefa mamokatra ny arena raha mamokatra ho an'ny be sy ny maro fa sy an'olo misy fosiny. Eo indrindra zany manana andraikitra amin'ny maha ray aman-dreny ny eglizy mpaminany sady mpampianatra manko ny eglizy mpaminany izy zany dia sy maintsy milaza ny mariny. Ary zay ny antony ny aneteny bastoliary hoe ray aman-dreny ianareo a dia ho afanina afana mba hoe iantefa amin'ny tena tokony ahazo an'izay tombosoa zay a izao fitrandrahana izao. Ary ny fahatelo a arak'izay hoe eglizy eo ny formation fa eo ihany koa ny mavavaka izay satria mivavaka no afana mampandroso ny fiainana mahaolona manontolo sy ny olona rehetra ihany koa. Araka zany tontosa teny amin'ny episcopat Antanimena ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny orinasa bastoliary sy ny justice ep Madagasikara. Ao anatin'izay pejy ny toekareny izay hatrany hanamafy ny ezaka isarian'ireo orinasa na mpandraharaha ampiasan'ny volana eto Madagasikara ny DBM amin'ity taona 2022 ity. Ankoatra ny andraikitra mivantana sahany ny fitoerana misy ihany koa ny ezaka andrasana amin'ny fanjakana raha tsy ilaza fa tsy ny sehatry ny angofo sy ireo foto-drafitrasa samihafa. Gabin loha. Misy ny vita fa maro ireo mbola miandry sy tokony atao laram-pamehana eto Madagasikara hanatsarana ny tontolo ny fandraharahana hoy ny filankevi mampandrosoana ny toekarena eto Madagasikara na ny EDBM. Isan'ny nanaitra momba izany ny tatitra navoaka ny banky raisam-pirenena raha ny resaka momba ny tontolo ny toekarena eto Madagasikara. Ho an'ny EDBM isan'ny tambazotra hanatsarana ny tontolo ny fandraharahana sy hisarihina ireo mpampiasa vola vahiny ireny fanairana ireny. Tout ce qui est infrastructure na fitaterana io na énergie io dia tena mbola misy lesoka hiasana eto amintsika. Araka ny filazana moa zany hoe izay EDBM agence de promotion d'investissement dia reny lesoka reny en fait opportunité d'investissement satria raha tsy misy ny lalana marché potentiel ho an'ny investisseur zany hoe na avy any ivelany na avy eto an-toerana. Ohatran'izay ihany koa ny tsisy valaka ny énergie raha misy déficience betsika amina production na transport na distribution d'énergie dia potentiel ngeza be. Dia ny indicateur mila tsaraina koa faharoa dia ny resaka insolvabilité des entreprises io zany tout ce qui est resaka sûreté etc PDP défaillance eto amintsika. Dia ny farany ny resaka concurrence ny fangaraharahan'ny marché. Ho fisarihina ireo mpampiasa vola vahiny hampiasa vola hanokatra orinasa eto Madagasikara ilaina ny mifanakalotra ekefa sy makalesona amin'ireo firenena hafa miroborobo ara-toekarena sy mahasarika ny mpampiasa vola. I Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny EDBM voatsela izay no nandray délégation vahiny ahitana mpandraharaha mpampiasa vola sy tompona orinasa manana ny mahizy azy
eo amin'ny sehatra irasan'ny pirenena. Manodidina ny 17 ireo délégation tamin'izany fa hatreto ny 20 isanjato amin'izy ireo ihany no liana sy nandalina misimisy kokoa ny momba ny tontolo ny fandraharahana sy fampiasam-bola eto Madagasikara. Andrasana ny ho faharesen-dahatra izy ireo ho iatrany ny tompony andraikitra eo anivony EDBM. Tena mila stratégie d'attraction zany d'investissement anatin'ny manesaka zany sika ao anatin'izay hoe ao anatin'ny secteur inona tena manana positionnement attractif zay tokony hamafisina ary mila mijery se comparer amin'ny pays hafa zany ahafahana tena hoe mahita hoe ato ny mila tsaraina inona zao tsika tena anisan'ny tena domaine mi-intéressé textile marina nisy ny abois indrasantsika ny issue an'ny resaka renouvellement. Misy koa ny textile local koa zany anisan'ny opportunité d'investissement zany ny habillement rehetra koa eto Madagasikara dia ny énergie mazava ho azy ao ny agro-industrie tsika raha tsy resaka fotsiny ny opportunité zay efa hita taratra ho an'ireo le océan Indien. Tontosandroany teny Antaninarenina ny valandresaka ny raha ny tompony andraikitra eo anivony EDBM tamin'ny mpanao gazety. Nanomboka androany ary aritra 5 andro ny fiaonam-be momba ny fandriam-pahaleman'ny faritra andrefa ny ranomasimbe Indiana tanterahana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tompony andraikitra miaramila sivily miisa 50 misehatra amin'ny tontolo ny fandriam-pahalemana an-dranomasina avy amina firenena miisa 10 no andinika amin'ny fomba hanatsarana ny fiarah-miasa sy amin'ny molavola paikady isan'ny paritra anatin'izay. Tsy misy firenena mahafezato isanjato ny fari-dranomasina na hatramin'ireo firenena matanjaka indrindra aza. Olana matety mpiranga amin'izany ny fifindramonina sy ny pêche INN na ny jono tsy ara-dalàna, tsy nambara ary tsy voafehin-dalàna. Manoloana izany, mila fehezana ny fandriam-pahalemana an-dranomasina isy ny toe-karena mangamaritra. Io no nisongadina nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiaonam-be momba ny fandriam-pahaleman'ny faritra andrefan'ny ranomasimbe Indiana izay nahitana firenena 10 mpandray anjara sy agence miisa 720 avy amin'ireo firenena ireo. Manampy atsika zavatra zay lazaiko hatrany raha miresaka ohatra atsika mahakasika n'ilay jono tsy manara-dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna na ilay pêche illégale non déclarée et non réglementée dia tsy olana ho an'ny Madagasikara irery fotsiny, olana maneran-tany izany rehetrarehetra zany. Ahoana zany no ahafahantsika tena hoe ifanome vaovao, ifanome antotam-baovao amin'ireo firenena maro izay manodidina atsika, mametraka n'ilay tambajotratsika ihany koa, izany hoe réseau ho antsika firenena ihany koa mba ahafahantsika zany tena hiatrika sy hiady amin'izany jono tsy manara-dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna. Ho an'ny Madagasikara manokana, mitotaly 20 ireo sambo manara-maso ny fari-dranomasina raha toka tsisy afa-tsy roa izany teo aloha. Mbola tsy ampy mihoatra amin'ny fari-dranomasina Madagasikara io taremarika io. Tsy voatery andriambana ihany koa isika vao andray fepetra ary tokony isoroka mialoha. Nambara ny masoevony Etazonia miasa simony eto Madagasikara. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fiaonam-be ity fa ny fiarametan'ny rehetra, ny fifampizarana vaovao ary ny fandrindrana ny asa no ahafahana miaro ny ranomasina sy ny olombelona miantoka ny fampiroboroboana sy ny fahamarinana toera ny firenentsika sy ny faritra hafa misy antsika. Iveriny tokony indray ny mpianatra mivodovorona ny alarobia ho avy izao raha tsy misy fepetra raisy ny jirama manoloana ny fahatapahan-jiro misesisesy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny jiro any an-toerana izay fa tapaka tao anatiny 3 andro raha ny fitarainan'izy ireo. Andahoarantsika amin'ny fanampanazavana. Ka ambaranay ofisialy androany fa raha tsy misy ny vahaolana maty paika raha ampitso omena fotoana farany anareo dia hiditra amin'ny fanapahan-kevitra izay ny rapitso ariva na manomboka alarobia maraina sy ny rapitso ariva. Eto izahay dia manamafy aminareo jiro sy rano malagasy mba ho tonga andray ny andraikitrareo amita izay adidy manadrifanareo amin'ny fahamahana ny olona ny mpianatra fa mijaly loatra izahay reraka izay laha ny vatsy ny mpianatra amin'ny fividanana charbon fampiasana kitay fa mba miova olana maritra izahay amin'izao olana mianjady sy miantefa aminay tsirairay avy izao marianay fa tena marary anay izay efa trandro zay ka tsy hipetraka fotsiny tsony izay tompoko manomboka ny alarobia maraina sy ny talata ariva raha toa ka tsy voavahanareo raha ampitso ny olana ety aminay. Sotra tompoko.
fa tsy nomeny mpiandro pompe rano nanomboka ny maraina teo ireo mponina matsaka rano amina pompe ray tetsy andotam-penaka fahatelo noho ny fahaverezany ilan'ilay vavahady ilay pompe rany fitarainany ireo mponina trango izay nampisavorivory ireo mponina teny antoerana ka anaovana izy ireo antso amin'ny tokony hanesorana sy hanoloana ity mpiandro pompe ity ihany koa. Daniela Minoartso. Efa nanomboka tamin'ny enora maraina teo ireto mponina etsy andotam-penaka Tsoroa ireto no nilahatra rano tamin'ity pompe iray ity. Tsaingy tsy nahazo rehefa nahidy ny mpiandro pompe vao maraina ny pompe teny antoerana noho ny fahaverezana vavahadina pompe. Tranga izay tsy nisy fampiresana tamin'ireo mponina akory. Antony natezitra azy ireo sy nampisavorivory ireto farany ny maraina teo. Efa nanomboka tamin'ny maraina izay tsisy rano. Nisy nangalatra ny varavara popy dia ny tompo popy ny varavarany popy mila rano angeny eny dia izay mila rano malagasy. Nisy nangalatra ny varavarana ilany dia tsy meny rano ny dino ny popy. Efa fanehoana zao le varavarana miveny dia le problème zany tokony mba miresaka aminay izy hoe zao le izy ifanampiana le amin'le varavarana fa tia mifamelomana ny zanakay nefa dia ahidy ve le pompe zay ny mikaramamaka rano dia lasa tsisy rano le olona dia tsy manome volanay dia inona zany fa tokony mba mifandamina hoe alao manao cotisation anamboarana an'le izy anamboarana le vavahady zay ny manaiky zay mba io mikaramanay io dia tokony mba izay le fandaminana fa tsy ahidy le pompe. Le vavahady anankiroa teo zany nisy nangalatra dia izay ny antony andina le izy fa tokony mba mifandamina zany hoe alao zay amena le vola samy manao cotisation 500 aby ohatra olona be da be zay maketo mavita anazy fa zay zany le karamanay lasa miato dia izao ve zany mahafinaritra le fanatsovana anareo ohatry zao tsy mety e. Raha ny fitarainana trany manao izay tiany amin'ny fitantanana ny pompe fa ihany koa mampijaly ireo mponina manodidina ity pompe iray etsy andotam-penaka Tsoroa ity ilay voalaza fa mpiandro pompe antony angatan'ireo mponina ny anoloana azy raha ny fitarainana trany. Na very babady tokony olona reny jerevany amin'izany fa tsy vahoaka resaresarena dia tsy mena rano tery menaka ihany tsisy olona ray efa ty aminay na Paris miara-miasa amin'izareo fa izy menaka mifampiteraka ihany ka ny angadinay tompo dia aloha hiala eto amin'ity tanàna ity misy le mpiandro pompe ray sy ny taro sy ny porongony miala eto misy amin'izany ny vahoaka eto aminay fa mierimbolanay tsy raisin'io rano pilavely izy tena midinany pompe io amfiry ny diny io amfiry popoainy ka vahoaka rehefarehetra eky raha miaraka izay teniko izay fa miangady anareo izay matavy miakatra any ambony ty zavatsy ty fa mijaly vahoaka ty andotam-penaka 3 fa ny rano tokony sokatra zao dia zao satria izay olona manana mianatra mipiasa zao olona mipiasa tsy miasa satria tsisy rano. Tamin'ny iray ora sasany mila nandro teo fotoana izay nandalovana teny antoerana mbola nihidy ity pompe tetsy andotam-penaka Tsoroa ity. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao ankasitrahany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany mandrapitafy indray ary tomboko lasy tombo vavy tomboko. Hernandez est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.